vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba anisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofeno fifalena no iarabako atsika menakafy mpanaraka ny fandarana mafinaritra eto amin'izao onjam-peo fahita lavitra indrindrandrindra tsika eto tapitanana ny fianaratsoa eto dia ravoravo mifoko falifaly mifanahiko miaona aminareo eto indray ao anatin'izao fandarana mafinaritra izao manana an'ilay loha hevitra angezabe tsika hoe finoana mahafindra tendrombohatra maro ireo fahasoavana sy fijoroana vavolombelona nataon'Andriamanitra sady satria ny défi napetrakintsika dia ny hoe tsika mino ny zao dia zao misy rehefa mijery ny baiboly ianao dia mampianatra ny baiboly momba amin'ny faharetana mila manana faharetana ny ohatra hoe ry Abrahama 520 taona ny andro valim-bavaka Abrahama ny andra ny Isaka zanany 520 taona tatio arina zay vao nahazo zaza zay vao niteraka faharetana no ilaina amin'izany ry Davida dia nosorana kanefa ny taona maro be tatio arina mahapolipolo taonany zay vao lasa mpanjaka mila faharetana ary anatin'ny baiboly ao dia misy fotoana zanak'Israely 70 taona no namakivaky ny tany efitra ho any amin'ny tany Kanana 70 taona mila faharetana fa tadidy koa fa anaty baiboly tompoko dia misy ny hoe zao dia zao tsy voatery hoe hiaritra be foana fa ny finotsika dia afaka mametraka zao dia zao baiboly dia milaza fa rehefa notenenin' Jesosy ny ranomasina sy ny tafiditra hoe mangina mitsara teony eo tonga dia nitsahatra ny ranomasina sy ny tafiditra ary ny onjan-drano voalazany baiboly fa rehefa nivavaka Jesosy an'ilay ankizy lahy na le zanak'ilay kapiteny taizan'ilay kapiteny dia hoy ilay kapiteny manao hoe tsy mendrika hidiranao ato ambany tafitrano koa fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahako dia hoy Jesosy manao hoe tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany aho izy izy mantseny io kapiteny io hoe tena lehilahy manam-pinoana ty kapiteny te dia hoy izy Jesosy tamin'ny fotoana io sitrana ny ankizy lahinao araka ny finoanao ho sitrana ny ankizy lahinao baiboly dia miteny fa sitrana tamin'izay ora izay ilay taizany ilay zanany latahotra ny tonga dia sitrana tamin'izay ora izay ka ny baiboly misy fotoana mampianatra momba ny faharetana fa lasa midéséquilibre tsika raha vao resaka faharetana foana koa ny resahana fa misy koa ny zao dia zao dia manao fahagagana ny tompo fa tsy voatery hoe manana faharetana fa afaka ray volana manana faharetana fa afaka telo volana manana faharetana fa afaka herintaona ao anaty baiboly dia be da be ny teny eo rehefa nanasitrana Jesosy ilay zazalahy narary ny androbe ao amin'ny Mateo 7:12 tantara iny dia ny baiboly dia milaza fa rehefa nivavaka Jesosy io zazalahy io dia nentina tany amin'ny mpianatra Jesosy fa tsy sitrana nentina tany andry Petera tsy afaka
de ny teny mafy azy Jesosy ny teny mafy an'ilay eo amin'ny andininy toko fa 7 Matteo toko fa 7 andininy fa 5 manao hoe tompoko mamindra fo amin'ny zanako lahy fa marary ny andro be izy marary ny andro be izy mialatsiny fa somary maneno telefôna ka mahantra tokoa fa matetika izy menjery any anaty afo ary matetika any anaty rano ary nitondra azy tany amin'ny mpianatra ao fa tsy nahy nasitra anazy izy ary Jesosy sy namalika nanao hoe ry taranaka tsy misy sady efa nivadika mandra-paoviana no itoerako aminareo mandra-paoviana no andeferako aminareo ento ety amiko izy ary ny teny mafy azy Jesosy ny teny mafy an'ilay devoly de nivoaka tamin'ny demoni ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ora izay tsy hoe ny apitso maraina an'iny tsy hoe afaka iray volana fa manana faharetana tsy hoe afaka heritaona fa manana faharetana zao de zao niaraka tamin'izay de sitrana ka tena ny finoana tompoko de mila mino ianao fa zao de zao de misy zavatra azon'Andriamanitra tao tamin'ny sabotsy teo dia nisy anabavy ny joro vavolombelona tamiko rehefa nanatanteraka ny ole fotoana io ny alarobina nanatanteraka fotoam-bavaka de za moa tena zay mihitsy nampianariko hoe zao de zao tsika miresaka zao de misy zavatra mihetsika zay ny finoana zao de zao de misy zavatra mitranga zao de zao de misy herin'Andriamanitra miova mahagn'ny fiainan'ny olona tsirairay avy zao de zao de nisy rahalahy anankiray iny resako aloha ny an'le rahalahy anankiray tena efa tsy nahita asa nandritry ny taona maro nandritry ny taona maro hatramin'ny anambadiny coincé tanteraka ny asa fa vo vita le vavaky ny finoana de niantso azy orinasa anankiray niantso azy mila anao maiky zay fa eto ny CV anao tonga de manao entretien rapitso maraina tonga de manao entretien fa mila anao aingana zay nefa matona ny rahalahy io hatramin'ny anambadiny tsy ny asa fa vo vita le vavaka zao de zao ny tompo mihetsika de niantso azy le orinasa ary nosa orinasa tsara misy anabavy anankiray koa taorinan'iny ihany vita le fotoam-bavaka de zao izay foana moa zany resaka io anabavy io nisaky miona amiko herinandro talohany izy miona amiko le vadiko pastera tsy mandefa vola le vadiko nanaraka vehivavy le vadiko tsy anina fa talatsana vehivavy any ambatondrazaka any le vadiko tsy ohatra zany tsy miraraha anay tsy mandray telefôninay tsy miantso anay vita le vavaka hoe zao de misy zavatra mihetsika zao de zao ny tompo mihetsika niantso ny vadiny ny alina an'iny nefa efa mambolana maro io vadiny io tsy tia alalany zareo fa vo vita le vavaka de niantso ny vadiny ny arivan'iny ny vangin'ny tompo de niantso rehefa tonga tany an-trano ka misy ny faharetana hoe mila manana faharetana fa tsy mifaharetana ihany kosa aloha reo anaty baiboly miareta foany manana faharetany zany tsy zay foana kosa ny tokony fampianarany pasteur tena de mampianatra ny olona anana faharetana fa za koa de mampianatra ny olona fa zao de zao de misy hetsika azon'Andriamanitra tao ary misy hetsika azon'Andriamanitra tanterahana tamin'ny lakamisy teo misy volan'olona tsy maintsy ny réglena 75 millions ivola io tsy maintsy ny réglen'ny fiangonana tsika moa tsy manam-bola fa manantsika fa ny atsika koa vola be dabe no avoaka be dabe zany ny vola mivoaka ato am-piangonana de misy vola tsy maintsy réglena foana de io alakamisy io efa andehanao taratasy any amin'ny commune vidina tany moa zany izy io marimarina kokoa tany anankiray voavidina de tena hoe ny vola teo am-pelantanan'ny ny comité mbola tsy ampy hatrany amin'ny 42 millions 33 millions zany am-pelantanana tsy ampy 42 millions miresaka amiko reo comité reo de hoana pasteur mifampitelefôninao amfiry le olona nomena fotoana le andeha hoany amin'ny commune anamboatra ny taratasy de amfiry le olona nomena fotoana anao ny acte de vente anao zao de amfiry me fotoana izao amin'ny 120
dia hitako eo zany ny mpanompon'andriamanitra sasany tena hoe misalasala hoe tena ony zany dia aiza nahita 42 millions io zareo miantso anahy io no amin'ny fito sasany maraina amin'ny fito sasany maraina mifampiresaka eo miantso dia aiza nahitana 42 millions anatina fotoana fa ny andray ny fantaro hoe zao dia zao ny tompo afaka manao zavatra zao dia zao jesosy afaka manao fahagagana ino afaka fiefakadiny iny afaka fiefakadiny avy ny antso reo dia nisy anabavy aby nandefa message amiko message paster aizy ianao fa andefa mite iona aminao fa mba te nitondra fiaraha miasa fa aizy ianao dia za moa teny tamin'izareo za hoe mbola manao zavatra kely afaritany mbola misy mission kely ataoko fa dia nefa ozy izy mba tena tiako mihitsy paster andray an'le vola dia alefa soertely moniaro a nahay mivola dia zao ny tenin'le anabavina mana paster kalizy ozy izy tsy zakana ertely mone tsy zakana mivola ça fait zany plus de 50 millions satria ny azony ertely mone atao na ny mivola atao raisina dia 50 millions ihany ça fait zany le vola alefany plus de 50 millions ny vola ilaina nefa 42 millions io andriamanitra tompoko afaka miasa eony eo dia inona fa tamin'ny fotoana iny nyraisina aloha le 42 millions nyraisina dia hoe alefasa aloha 42 millions tsy maintsy raisina zao dia ny ambony raisiko tanana mihitsy satria le mbo faniriny le anabaviny mba ametrahako tanana ho dia tsofina rano za mihitsy ny andray an'le ambony nisinisy any le volana alefany nisinisy fa saingy le finoana mampiatsika zavatra be dabely hoe eony eo ary zay ny defiatsika amin'ity sabotsy ho avy izao ty za moa zany mbola averiko foana le hoe rehefa mitorytenitsika ny zavatra ampianarina anareo eto tsy hoe resaka toryteny be fotsiny hoe verset be dia miorakoraka fa expérience fiainana fahatsapana expérience amin'ny fiainana zany tokony zany ny fampizarantsika eto atao anatin'ny fandarana i expérience amin'ny fiarahana amin'ny jesosy kristy tompo ndao aloha anaraka nyty fijorona vavolombelona akiray avy tytsika zavatra nazo ana voalohany a talohan'ny zanatao vodiondry dia narary dia lahady ny vodiondriko sabotsy za afa-jaza dia vadiko nefa tamin'izay raiko po be tamin'ilay zaza satria izy efa naniry zaza efa ela dia raiko po tamin'ilay zaza io dia ny olona rehetrarehetra nieritreritra hoe tsy ho avy izy dia tonga ihany nefa zareo dia tsy navelan'ny fianakaviako nody a fa hoe nakany amin'ny zareo fa hoe mijanona nefa raha araka fomba malagasy tsy mety le izy dia nandeha nanaraka ny zareo nody a nefa tsy afaka nandeha amin'le voavy afa-jaza dia nefa vao tonga gadina teo tokotany zareo a dia tsy naninona sitra dia miverina normal ny endriko dia nyteny ny dokotera zany tsy afaka miteraka raha tsy feno em-bolana dia le vadiko tsy nanaiky dia mivavaka izay dia nipetraka ihany moa ty zanako ty dia talohany naterahako an'ity zanako ty indray ray volana latsaka talohan'ny DPA-ko zany ty zazy ty niteraka fa tsy teraka normal dia tamin'izay a fanina dia makany aveseanay moa mandeha tohatra za midina avy any aminay dia fanina dia ohatrany hoe ny olakolana be ny tendako izy ry zareo dia mivoaka zavatra fotsifotsy dia masoko nefa efa mikipy a za tsy nianjera fa ohatrany hoe tafidina ho azy teo amin'ilay tohatra ny tongotra dia zay vao nitilefika dia mivoaka nytelivre ny dadanay sy mamanay dia mivoaka zavatra fotsifotsy be dia teny hoe dia noentina tany amin'ny hôpitaly tao be velatanana dia zareo mitantara amina hoe miresaka na tomobile nefa za hatramin'izao tsy tadidiko ilay zavatra nyteneniko tamin'izany dia teraka somatsara ihany moa ty zazy ty dia ny olona rehetrarehetra tsy ny mihitsy hoe teraka fa hoe miara-maty zany izay mianaka raha fehezina ny resaka inona zany ny tena hoe nahazo anao tao anatin'izay trangan-javatra lalovanao zay asana famisaviana ilay izy dia misy karazana fanamisarona koa famisaviana voalohany ianao afa-jaza dia faharoandray ianao nanana an'ity zazy ty dia mbola nisy fahasarotana ihany ie dia tsy maintsy nididy a tamin'izay satria ilay izy mbola tsy fotoana tokony aterahako dia nididy a dia roa volana tao amin'io zany tamin'nomboka tamin'io zany teraka io niditra le fanamisarona
tena miresaka mivadiko raha dia misy zavatra tsy tadidiko nanomboka teo Versailles dia 2 volana taoriana naterahako an'ity zanako ity indray aho ohatry ny hoe lasa dala. Inona zany no tena nataonao tao anatin'izay trangan-javatra nahazo anao zay a teraka somatsara n'ity zazy ity ihany. Salama tsara zanako io zao. Salama tsara izy dia tao anatin'izay mo vadiko miroso mivavaka foana dia isaka talaty zay makany any 3 frères dia sabotsy zay vavakeo dia lahady koa atao délivrance sy amin'ny terrain foana tamin'izany. Dia tao anatin'izay mo resy any ilay izy afaka tanteraka dia vadiko niroso nanao mpampianatra sekoly sabata dia tao anatin'izay koa niroso batisa dia nilamina amin'izay ny fiainanay rehetrarehetra fa resiny dia fo. Afaka somatsara ihany. Aizany tsy ho afakeo e. Tsy manina tsononareo zao tsisy olana. Tsisy olana tsony fa milamina tanteraka. Tsy miverimberina tsony le zavatra nazo anao. Ie. Ohatrohatran'ireny ilay fijoroana vavolombelona rehantsika teo ireny tena hoe rehefa manam-pinoana ianao ka tsy mihanahana dia manao zavatra Andriamanitra. Ny fiainana kristianina tompoko dia tsy maintsy mitsofoka miopere mitsofoka ao anatina tontolo ara-panahy. Ary ny fiainana kristianina dia tsy maintsy miaina amina finoana isan'andro san'andro. Zany natonga an Jesosy ny teny ao amin'ny Luka 7:20 laza manao hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Ny zavatra exigen'Andriamanitra rehefa ho avy izy dia olona manam-pinoana ve tolo te io tsika zanak'Andriamanitra tompoko dia tadidio fa tahaka ny zava mananaina rehetrarehetra ihany tahaka ny zava mananaina rehetrarehetra ihany tsika kristianina. Tsy ndreko tsara hoe tsika kristianina ny ganagana sy ny gisa tsy mahay miaina raha tsy hainy anaty rano. Ny trondro tsy mahay miaina raha tsy hainy anaty rano. Ny voromanidina tsy mahay miaina raha tsy hainy amin'ny habakabaka. Zay ny voromanidina fa tsy azonao afatotra ny tongony dia afatotra ao an-trano fa tsy maintsy eny amin'ny habakabaka ny voromanidina. Ny akoho eto ambonin'ny tany no miaina. Ny jentilisa tompoko ny olona tsy mivavaka ny jentilisa dia tsy mahalala afa-tsy ny hoe mitsemboka voaminana mitrongo voaomana miady mafy amin'ny fiainana voaminana afietsifetsena sy ny lainga voaminana. Zany ny toetsaina jentilisa zany. Tsy maintsy fietsifetsy, tsy maintsy mandangalanga, tsy maintsy miolakolaka, tsy maintsy manambaka olona zay voaminana. Zany ny toetsainy zao tontolo zao jentilisa. Fa ny zanak'Andriamanitra na ny kristianina kosa dia natao hivelona amin'ny finoana isan'andro. Ary sahako milaza aminao fa io adinao androany io tsy ady io ranabavy fa natao ampiasana finoana io. Any manko ny olana ndraindraytsika zany zatra mitaraina amina mpanompon'Andriamanitra eto mambavaka fa mandalo ady mafia, eto mambavaka fa mijaly, eto mambavaka fa mafy mazoa, eto mambavaka zao mazoa. Non, tsy voatery ho zany io fa io adinao io aretina mahazo anao io ampiasana finoana io. Tadidiko tsara tamin'izany fotoana nanana aretina zay io aretina io rehefa reraka dia mila nafitra, tena hoe mila manafitra mihitsy, mila nafitra zavatra mivonto. Dia tena matetika tena na dia efa za-pasteur zao ary dia tena hoe mijaly, dia tena hoe raha mitory-tena tonga dia tsy maintsy mijanona mitory-tena satria mila nafitra, mila afaty mihitsy, tena mijafajafa. Dia filazan'ny dokotera tamin'izay tsy maintsy operena, tsy maintsy didina satria zany mihitsy ny lalàna. Ary io izy ny dokotera tsy ampijaliana io foana ianao raha vao tsy didinao io, tsy maintsy tsisy fanafodiny fa zany anao défi tamin'izay tadidiko tsara tamin'ny 2009
tena anaovako tefity jesosy ary finoana ny nampiasaiko nitorotena tamin'ny 2009 dia zao ny teniko sitranao aho tsy mila anopérena fa sitrana tsy mila anopérena fa sitrana tsy mila anopérena fa sitrana inona ny nahavarena ry havana manjavona le aretina nefa io aretina io va tao anatin'ny 20 taona latsaka 12 taona mitaiza eny 12 taona mahery na 20 taona latsaka eo no mitaiza tena mampijaly fa iora lahasainabavy malala ny finoana dia mafindra tendrombohitra ny finoana mafindra tendrombohitra mandraka ty ny androany 2009 jusqu'androany tsisy ninina tsony tsisy zavatra nampijaly zany misy fotoana mitsangana mitoroteny manomboka amin'ny 1 hatramin'ny 4 zany hoe adiny 5 manao délivrance tsisy ninina tsony tsisy ninina tsony sitrana tanteraka tsisy nanaitaina tsony nefa tena nampijaly zany presque isan'andro zany mampijaly isan'andro mampijaly ka io aretinao io aretina mahazo anao io tsy hoe natao ampijaly sy ampitaraina anao fa natao ampiasana finoana io mba hahitanao zany herin'Andriamanitra miasa zany ianao zao lazaiko zao ry havana misy fotoana manko mihetsika Andriamanitra manasitrana Andriamanitra mamahaolana avy amin'ny alalany hoe finoana pasteur fa tsy finoanao fa finoana pasteur mivavaka ao anao dia sitrany anao dia mivany olanao misy olona nge tsy manam-pinoana misy olona tsy manam-pinoana fa ny finoan'ny pasteur ny finoan'ny mpanompon'Andriamanitra mivavaka ho azy hoe sitrany io dia sitrany le olona mivany olanao dia mivany olana le olona fa le olona ivavana nefa tsy manam-pinoana misy fotoana mitombona zany fa tahadidio fa rehefa manomboka mitaizanao amin'izay Andriamanitra mitaizanao dia tsy isan'andro mifety hoe anatona pasteur foana ianao dia finoan'ny pasteur ny ampiasainy finoan'ny mpitandrina ny ampiasainy dia mivavy foana ny olana fa misy fotoana Andriamanitra miandry ny finoanao enao ny finoanao ny mihetsika no ampiasainy zay Andriamanitra vao mihetsika fa tsy finoan'ny pasteur zany mahatonga hitanareo ohatra hoe olom-baovao le olona vao sambany manompo ny tompo vao manomboka mivavaka dia misy fotoana finoan'ny pasteur ny ampiasaina finoan'le mpitoroteny ny ampiasaina dia miovy olona io fa rehefa mivavaka amin'izay anao heritaona ty orina 2 taona ty orina 5 taona ty orina 20 taona ty orina mbola mitady andry amin'ny pasteur ihany hoe ametra tanana ihany pasteur fa isaky ny ametranao tanana dia miova amin'ny fiainako ametra tanana anao fa pasteur tsisy ninina miova mivavaka ao anao pasteur tsisy ninina miova satria inona ny antony tsy ny finoan'ny pasteur tsony ny andrasana fa ny finoanao mba ho expérience ho anao io adinao io expérience ho anao io olana arabola io expérience ho anao ny toyana io ka hijory vavolombelona ianao orina kely ao hoe nanao zavatra tamiko Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoko dia misy fotoana io mizana izy hivavaka ao anao tsy mihetsika raha tsy ianao ny finoanao no mampihetsika ny olana io mila takatsika zany ary zay no hitezana an'izay finoanao zay no ampianarana zay finoanao zay no hoetitsika hifampizarana amin'ity sabotsy ho avy izao ity 26 novembre no maranantsika azy za zany mino atsika eto tapitanànany Fianaratsoa andray zavatra ianao ny tenako miaraka amin'ny pasteur Frédéric miaraka amin'ireo pasteur eto Fianaratsoa no hitondra foana ny fampianarana ho atsika eto hitondra mivavaka ho anareo fa ny fantatra tsotra mitombo ny finoanao ary matanjaka finoanao ary mavita zavatra raha vitan'Andriamanitra nanao zavatra tamin'ireo olona marobe njoroko vavolombelona taminareo teo eno eo zay mihitsy zany ny défi atsika amin'ity tsy le hoe afaka ray volana ny tompony azy na afaka 2 volana na afaka heritaona fa eo no eo ny tompo anao zavatra ka ho atsika eto Fianaratsoa dia ny eto Antarandolo ambadiky ny station Shell no misy an'ity fitombavaka goavana ity zay andraisantsika fampianarana taridalana mampitombo ny finoanao ho atao batera vola ihany koa misy eo batera vola eo
eto anosy eto akaiky ny lakanosy io dia miakatra kely eo ambon'le tsy tonga amin'ny lakanosy anao fa alohalohan'ny lakanosy io dia misy an'le fiakarana be dia ao a ny trano fivana vaon'ny oloko dia anasana antsika amin'ny sabotsy ho avy izao 26 novembre ampitomboana izay finoantsika izay araka ny tenkoso zany dia eto amin'ny trano fivana vaon'ny oloko anitaran-dola ambadiky ny station Shell amin'ny 7 ora maraina daholo io fotoana io sabotsy ho avy izao 26 novembre andraisantsika vavaka matanjaka atonga ny finoanao atanjaka ary atonga an'Andriamanitra no zavatra eo amin'ny fiainanao mametraka mandram-piona mandram-pitafa veloma tompoko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asitra